Saka nosoratany Malala Ovelomin'ny Saloisy Vantso miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaiza Tovirazana mamonjana ray feo Anjary Liva no nanantotosa andro voalohany Tsako andro anka arina ny ady vanjo koa ny tena nataraka taty aleo afanganina ny difa tonga avy aty zao va andro sakafoko ty marina mafy raha tsy feonakary zany eniko zany de zana ty ve efa misy mpamosavy sady am'izao zao fa sofoko ve ny lalidalovana sa maheno feona zaza ato anaty ala ato sady feona zaza mena mihitsy izy zany de sanaty ve misy angatra zazakely ato anaty ala ato sa tsy atahorako ranga zany aleo andeha hojereko mihitsy dy fa alozinina re tery lanitro to zazakely de misaka eo akaikiny sady fenondrano manodidina azy fa ahoana koa ary zao so de mba ty saky ty no mihinan'olona nitondra nyty zazy ty aty raha izany nefa maninona ny tsinoaniny koa le zazaka de ina ary zany ny tokony ataoko iny aleo trotro nytika jereo ty izy raha tsy efa mangovotro ny atsika mihitsy ao fa ho raisiko zay ary okizay mitso ao fa ho etikody aloha de any an-trano mitady vahaolany dy ary fa maninona koa ary ty saky ty ny manaraka mandiana Mimi mandiana hoa Mimi any tena tsy mety mihitsy izany fa manaraka ihany ka aleo anaraka eo fa leo mandroka azy koa sady sahala amin'ny masika be nge izany angenanao raha magtotia idio ainge ny varavarana io fa aza de medy eo ianao izy fa ahoany nanahoana ny tany to misy rangotra be koa ny takolakao tena lozako sady to ora misasak'alina ianao vao tonga tsy zany mbola tsy nahita feraenjana be noho izany hatramin'izay na olombelo lahy zay ka tsy tafavoaka velona zay be tamin'ity indray mitoraka ty aza vao tsara rera jery fa tena tsy misy azoko mihitsy ange zavatra ambaranao tao mitony tsara loha ady aza mitabataba fa manahitra ny tokokely zanatsika vao teo matsy izy vao nahazo tory ka izao no tsara enjana be ho any tany tsy maintsy nakany ambanivohitra be zay ny fotahany izy mivady mpampiasan-draja de zay reo lany niaraka azo reo tany mody no lazaina hoe any misy ny tompon'ilay tany hovidiana satria efa fantatray reo lahy fa efa tany amin'izy mivady ny vola feno ny vidin'le tany zato tapitrisa riary raha matotia rehefa tonga tany zay de tsy hitanareo rano fikana amin'ny tany azy reo fa ohatrany efa somary kodikody le ramose ano zany tsy maintsy nanapa-kevitra nandatsaka ny an'izy mivady zay sy raja raha te ho tafity zay ihany da biby ka inona ny olana amin'izany ka tsy efa zany foana ve fa ataonareo lahatra amin'izay ka sakoboka be ny eo amin'ny tany nisy saka niaro andro zareo ohatra sahala ny sakamonina eo amin'ilay alana lehanay mihitsy satria be dehibe nge zany teo amin'ny roapolo isa teo angamba reny saky reny ndre gaka eo de ahoana fomba nelanao sy raja tamin'izany ka niadiko ianao ve iandro fotsiny eo niady tamin'ny saky zany na tonga n'io rangotra be amin'ny tarehako io ndre atao amin'ny sanoka tokoa ary misy fa taako ny ty akanjo be ako ty
fa matina ihany izy mivadika dia navarina tany amin'ny rano mandeha ny fatondro ny fiarany kosa efa naterina any amin'ny garazy ho karakaraina fa tena zava-dozabeko dia fa mbola nisinina koa tena saika loza ay kay nananjanaka kely ilay mpivady mpampiasan-drahatsa vao teraka efa-bolana hono le ramatoa dia aiza le zaza nentiny any ve nentiny zareo hoe notrotrony le ramatoa teny vao nidaroako nefa le ramatoa dia nipitika tery lavitra tery le zaza avy eo raha vao tapitra ny izy mivady dia natsofoka tao anaty fiara ny razana iny zay reo lahy ny lasa nirifatra mitondra n'le fiara le zaza kosa aloha ohatra ny tsy aiza ny afarany fa tavela tao adinonay raha matoty ny fisiny andre nefa raha ny tokony ho izy tokony navarina tany amin'ny rano mandeha niaraka tamin'ny ray aman-dreniny tany koa le zaza ka tsy hitako ane izay olana amin'izany mino fa efa lan'ilay saka marobe koa zay engany kosako eno a fa ary le vola aloha ahony raha matoty ity reo efty anaty sakosy ty reto beby malalako reo zany ve zay sokape tena ho tafita ihany le sika raha jery fa elanela za mihitsy mahasady tapitrisy avy zany ianao sy raja raha azoko tsara eny akiry malala fa angaza ihany fa ahoana koa mbola misy inona le tsy dada mbola miampy fiara katikatira tsara tare be ka zao atsika manokana indray zany efa niteny mantsaraja hoe toany io dia zay anaovany lazy tsara kosa zany saiko aleo tsy amidy fa hovaina fotsiny dia ampiasaina zany misy oa sady volantsika koa rehefa tsy lany laninako tsy maintsy ho sabatra ihany tsy zanantsika ty raha jery vo roa taona monjy izy ity dia efa hisantatra ny arembe sahady tsy ahantra mandrak'izay tsika fa zao aloha etsikeliko enge aloha ianao akipio aloha masonao akipio fa mbola misy inona koa re raha jery akoatr'izay rehetraizay akipio fotsiny ho any masonao dia zao velaro ny tananao fa anolotra fanomezana tsara tare be reny vady malalanao hoe zay endray ariko zay indro zao dia airato amin'izay airato moramora andray tanao andray zany atsarana rojo marina volamena matevina be zany mihitsy ko dia sarina fokely anankiroa ny haingony misaotra re raha jery tena fantatra ao mihitsy ny zavatra tiako tsy misy isaorana kiry beby vokatry ny atsemboako daholo ane reny eny re raha jery so okizay okizay zany zanako zany mangina ny zanako fa inona ihany ary mahazo ny sandy maninona ny sandakely ny dady ty aleo atsona indray aloha le sakaka iny ihany mantsy ny mahay mampangina azy mimi nso zay fa nangina dia tena mitaiza zazakely alahy zao rosely lasa mananjanaka ihany alahy akehitrinyko sady tsy nisy nentina indray koa nety za azy ty natahotra avokoa ny mpiaramonina rehetra dia tsy nisy netiny taiza fa mba iza loatra ary ny ray aman-dreniny dia nisoratako tamiko moa izy dia nataoko hoe santany anaranyko fa raha araka ny fandiniako azy aloha dia olona avy any Antananarivo any ny ray aman-dreniny ny akanjo teny akodiny mantsy akanjona zanaka mpanankarena avokoa tsy misy aty ambanivohitra fa any Antananarivo daholo fa nampon'izay nisy rojo volamena matevina ny saringotra tamin'ny lambany fono azy zany manam-porofo aloha fa tena olona mpanefoefo ny ray aman-dreny ity zazy ty zay mba andrasako hoe tady azy nefa tsisy ny potrako lasa ihany zay ny roa volana eny tsy maninona fa efa vonona ny taiza sy andray azo tony ny zanako mandrak'izay aza manaky indrery sandakely fa eto fony dada tsy maintsy ataoko izay hitovinao amin'ny zanak'olona rehetra anakana dia mantra aza
Bonjour papa sy maman. Bonjour Letsy. Aiza volia vidianako lasantsy ry papa fa andeha hianatra ngefa tary. Miditra amin'ny fito moa tsy zay anio. Minana aloha sakafo maraina ary toky. Vita hoako. Efa ireo vonindreo ve lesy ny sakafo dia tsy inana kosa lahy. Ka tarany ary papa sy maman e. Le mpampianatra any masika be. Dia mpampianatra masika very tokony tsy hinanana sakafo maraina. Fa izy koa nefa izany mpampianatra izany ka. Tsy mahafantatra andrajery angazy zany no monsieur masika amin'izanako, ha? Hita hoako. Olona tsy ampy-afiriny akory reo zany monsieur mampijaly anjanantsika izany. Zay indray nareo fa hanambany olona. Aiza ny lasantsiko fa maikay. Ina ary lesy dia mianara tsara kosa lahy, ha? Misaotra ry papa. Ary rehefa dioviny le mpanampitsika avy ny fiaranao anaka. Tsy maninona na mbola tsy voasasany ary. Fiara tsy dia maloto koa ane io e. Zay fa mazotoana reo mivady. Andao ary. Dada! Dy, fa ina koa to manjo anao anaka. Fa avy taiza vao maraina ianao sady sepotra be. Ory dada. Mitominy mihitsy aloha anao zay vao milaza zay tianao lazaina ka misy inona dina mahasepotra be anao vao maraina ty santa. Afaka dada. Fa afaka ahoana e, tsy azoko. Ny valo zao maraina zao ny fanadinany. Afaka baka? Andray. Zany ve anaka? Eo. Andriamanitra misaotra indrindra anao. Tena afaka ary dada. Ay anaka. Sady mention très bien e. Maninona tsara hoe? Eno Tena mahay anao anaka. Fa ahoana nefa nahafantaranao fa hoe ny valy zao maraina be zao ny fanadinana ka. Ka sakatsika nery dada vao maraina dia efa namoa e. Dia kitikitian'ny oroko dia tsy navelana toro maraina. Noho ny vao namonitra anao dia ankizy maro be misaotisaoty mandeha jery valim-panadinana no hitako. Zany? Eno Ary tena mahafantatra zavatra kosa nge mimira izany. Dada ahoana zay anaka? Dia inona zany no tokony ataontsika? Ka zany efa mba nampanantenanao hoe rehefa afaka baka ianao dia alefako hianatrana Antananarivo e. Amiditsika le zanako mikely eo dia mandeha anao sanda. Andray. Zany e. Dia dada rery ve zany mipetraka ato? Tsy maninona zany sanda. Enao ane rehefa fotoam-pialan-tsasatra dia midina ty ihany e. Ka na zany aza ry dada. Fa maninona ry sanda? To malahelo aka. Tsy mahasaraka ny dada. Amin'ny fomba ahoana no amelako any dada rery aty ambanivohitra aty? Dia ahoana koa nipetrahako rery any an-tany lavitra any? Sanda, fa ianao ve anaka zazakely olona efa 12 taona io ve dia izy tadidio fa olona feno taona zany ary efa sokajiana olon-dehibe. Eny fa za fotsiny ho any tsy mahafoy any dadako. Tena tia ty zazy ty marina ka. Miraiki pobe amiko izy. Za akory ty tao tsy mahafoy aziko. Nefa raha mba fantany mantsy. Dada koa ary mba malahelo ako fa mimoto matika amby fotsiny eo. Raha tsy zany ve mangano any toy izao dada? Za tsy andeha ka. Tsisy an'izany sanda. Inona fotsiny ny antony anarana raha tsy ho vitaina hatrany farany. Sady zany koa nge mba faniriny dada hoe mba ho tafita mihoatra lavitra na mitovy amin'ny zanak'olona rehetra ny zanany. Dia sanatria ve anaka ianao indray no amao tsampona? Ao ary fandeha e. Sady za mihitsy koa no adala fa haika iza afaka mivezivezy atyko. Ka zay nge ho ahy. Ka zao e. Efa miomana zany fa afaka 3 andro dia anainga ianao. Sady antso le dada toanao mipetraka any mba hitady trano itoeranao any. Ay, endry dada. Dia dada ahoana zay ry sandra? Misaotra indrindra dada fa mahafoy ny vola makarenanao noho ny amiko mihitsy ianao. Sandra, zanako ange ianao e. Adidiko ny manao zay atafitanao ka nandaniko ny fananako ray manontolo aza ny asoanao tsy maninona mihitsy zany. Zay aloha fandeha nondraka vola any an-tsaha fa efa miamitranga ihany ty ny masoandroko. Tena mampalahelo ahy mihitsy ny dadako iny ka. Tsy mba nahangona ninina mihitsy izy vao lehibe nefa ankehitriny indray amety ny zanak'omby ianarako any Antananarivo. Eny, alefa ezaka mafy
Ary rehefa tafita dia dada no ampitaniko voalohany. Efa misakafo nareo mianaka. Ay tonga ianao. Efa misakafo re zay efa noverina efa alipidina indray ianao anio dia tonga izay dia ninana. Neny tsy maninona izany. Ao mandray sary seza dia mba miara-misakafo sika telo mianaka. Ao ary misaotra. Ka tsy le niasa firy izay androany ka. Tratranikeo maraina manko le mpangalatra ny fampitadiavanay ho malitro. Eniko tamin'ny vaovao tamin'ny atoandro totoko iny ry papa. Ay, sady papa mihitsy nasambotra azy. Tena nanahirana anay mihitsy lesy izy iny ka. Dia mba ahoana re rajery ny fomba samboranao izany mpangalatra kaikilasy izany. Tsy tena raharaha be ve? Eny tokoa. Azakazaka sy teknika maro samihafa tsy mora ne ny asan'izany polisy izany. Olon'ny firenena sy ny tanin-drazana izany ry izy mianaka. Fa hoana ry papa, mety misy ve ny hoe mpangalatra izy taloha dia taty aoriana lasa polisy? Maninona ity? Fa inona koa no natonga ny lahany izany ka? Aza miteniteny foana rery toko fa izany koa ve dia mba izy? Tsy ay iza no mahalalako. Mety hoetiny anaritsaroana ny heloka vitany fotsiny mahapolisy azy. Velakeo aloha nareo mianaka. Mazotoa fa za koa sahalany efa voky lasopy niaraka tamin'ny rajako. Izay. Mazotoa koa ianao anaka. Tafandrimandry fa andeha atory koa maman aloha. Eny arako. Za rery zany no velanareo mivady eto. Zany le zanako tena ohatrany tsy mahafoy azy azanyko nefa tsy maintsy andeha hikatsaka izay mahasoa azy izy dia mety mbola velona any ve ny ray aman-dreniny sa tsy raha mba fantatra zareo mantsy fa efa tovavy be nge ny zanany ity sady tsara tareton'ny anjely mihitsy no mahay be mention très bien dia andeha hianatra ny Antananarivo izy zao. Dia inona marina reny ataoko so dia mba tokony hampahafantariko any sandamizay ary ny marina. Variana be nge dady zany. Oy, manaitra koa ianao anaka ka efa vonona ary dada. Ay, efa reto avokoa ny entako rehetra. Ka alohan'ny andehananao ry Sanda dia misy zavatra ambarako anao fantatro fa tsy maintsy alahelo ianao raha andrety zavatra ity nefa efa lehibe no zao ka tokony halala ny zavatra rehetra. Fa misy inona ry dada? Fa inona no miafinana? Mitony tsara aloha ianao dia nino aho fa tsy ampiova nininy amin'ny fifandraisantsika mianaka izay zavatra ambarako eto. Fa ahoana mitonio aho ianao. Fa iovahoana ny fifandraisantsika? Tena tsy azoko mihitsy ka. Tonga dia lazao ka dada kosa sahala amin'ireny laziny ireny tena mampitebiteby fotsiny. Tsy tena zanako ianao ry Sanda. Zany fa inona koa ty ambaranao? Zany ho za veny tsy nihainy tsara sa hoe tsy tena zanaka dada hoana voalazanao anaka zany. Ndray ry dada, fa iza zany tena ray aman-dreniko? Ao fa ho tantaraiko anao daholo ny zava-drehetra. Andray ry dada, tsy tena zanako marina zany Zany izy ry anaka. Dia sanatria ve ka efa maty tsy hitako mandrakizay tsony ray aman-dreniko indrisy mantsy. Okizay Sanda, okizay
Ka zao ranomasy zao mihitsy nge no antony tsy nilazako ny marina hatramin'izay ry Sandy. Okizay zany zanako zany a. Okizay. Misaotra indrindra dada. Misaotra indrindra fa raha tsy teo ianao dia tsy haiko sy mety nanjoa ahatra izay. Sady tena nitezainao tsara ndraisinao sala ny tena zanakao. Dado, eny anaka. Aza manava tsy ovy izany ny fitiavako anao. Fo maika aza hitombo satria tsapako fa tena raiky tokoa ianao. Zany ve anaka? Dada, itsofiniko izany dada malalako izany a. Ao ary. Dia zao Sanda. Tia misy rojo. Volamena izy iny. Oe. Fahatsiarovana tany amin'ireo ray aman-dreninao e. Iny mantsy ny saringotra tamin'ny lamban'ny fonosanao tamin'ny andro nahitako anao e. Zany ve? Ary matevina be izy zany. Tena matevina dia matevina tokoa. Ary tsahako namidina dia tao anatin'ny fahantrana azy sika mianaka satria iny mba zavatra tokony iveriko fa hoe lovanao tany amin'ireo ray aman-dreninao e. Andray, misaotra betsaka ary dada. Eny ary. Dia zao mianary ianao tsara anaka rehefa tonga ny Antananarivo any. Endry dada. Tandremo sao dia hoe voarebirebiny ny zavatra hafa ny saina. Ary aloha amin'izay any dia fa sao dia tara fiara eto ka. Andao ary, andao fa teriko eny amin'ny fiantsonan'ny fiara ianao e. Oe, ary to tazomy Mimi ny ramonakandro. Ka tsy mahafoy anao nge zany izy ry Sandy. Mimi Mimi, avelao aka. Fa ina koa ary ty atao Mimi ty ka. Hoento manaraka anao ry izy. Amin'izay koa ianao nge mba misy namana rehefa any. Ao ary fa entiko e. Ka andao amin'izay fa taraikitsika andao. Ortoka, mba mandeha tsara ve ny fianaran'ilay ny Akatso eny? Hatreto aloha ry papa mandeha tsara fa no avy ny tsy fantatra. Otsy. Fa tsy fantatra hoana ity. Rehefa miezaka lahy mandeha foana ioko. Eny e, zay aloha e. Koinona indray? Iny rotoana voalohany iny ihany mantsy no mora fa ny sisa sarotra be avokoa. Ty lahy izy. Tsy misy tokony atahoran'lany amin'izany toka. Iza kosa ry papa no misy tsy atao zany a. Zao maiza fotsiny lahy mifandray amin'ny mpampianatra. Rehefa resahana ve izy tsy ho afaka foana lahy e. Anao risoriso ve? Sanatria. Karaha zay ve lo tiano atafita maninona? Tsy mety amiko zany ry papa. Ay ve. Ho tafita nefa tsy mainininindra. Avy eo anao tao foana rehefa hiasa. Zay vao dokotera anindrona raha mpanafoditra izy amin'ny marary ka hamono olona tsy fidiny. Sady zany any ry papa tsy mampandroso ty firenentsika ity e. Manao kolokolo ny mpanambola dia tsy mety tafita mihitsy ny zanako ny mantsy. Eny e, matola izy tsy tafita dia tsy mahay zany a. Inona koa ny idiran'ny mpanambola amin'ny fiainana manitra nefa e? Anga tsy fantatrao ry papa. Hoe ahoana ka? Tsy misy noto milatsaka avy any an-danitra zany fa noton'ireo zaza manitra mahay reny ihany ny vidin'ny mpanan-karena amin'ny tompona andraikitra. Dia le mpivarotra noto zany ny diso satria izy mpanodikodina amin'izany fa tsy le mividy mihitsy. Le mpividy ny tena diso satria raha tsy nanatsaina hividy noto eny izy tsisy mihitsy ny fahavoazan'ny hafa e. Marina aloha zany e. Araka ny zava-misy ankehitriny nefa dia ny alika jamba ny taolana fa ny olona kosa jamba ny vola. Efa tsy rariny intsony ny fanararotan'ny mpanan-karenana amin'ny tsy tokony ampiasana vola ka zary misy antsana lehibe ny vahoaka malagasy. Ny manitra vao maika manitra trany. Ny mpanan-karena indray me mana ny isan'andro ihany izy sy ny taranany. Zao no lazaiko amin'lary toka. Tsy mila mianatra olona zany le ty e. Raha te ho tafita amin'ny fiainany lahy. Toetra rehefa nilozany toetrandro zany any lahy zany azony lahy. Ndray ry papa. Zany no izy e. Tena mampalahelo raha mitovy aminao daholo ny mpitandro filaminana malagasy. Tsy ao aminao kory ka izany atao hoe fitiavan-tanyrazana sy fitsimihinana amin'ny mpiray tanyrazana zany. Lasa lavitra loatra lesy zany resaka tsikesela zany fa avy aloha any ka. Reraka avy niasa koa fa ndeha tsotsotra any amin'ny efitranonay aloha ka lasa. Tena tsy resy doika amin'ny sainy ratsy mihitsy papa ka. Eny tsy maintsy mbola iaika izy ny ray andro any hoe fahotana mahafatiny tsy fitsinjovana ny hafa.
indrindra moa fa ny madinika. Tonga dia Tananarivo ihany marina. Aty zany ny trano itoerako. Eny ampy aty efitra ray ty ka. Saingy ny olana fotsiny zao dia ty izy tsy mbola misy ninina. Efa nyteny ihany loha tata fa handrafitra fandriana sy latabatra ary seza kely izy dia alefany aty amiko. Somary miafiafy aloha izany riry sanda. Izay lambato aloha izany no atoriana. Lovia sy vilany moa efa nitondra avy tany ambanivohitra. Fa tena tsy napoiziko teo amin'ny fiainako mihitsy koa ilay zavatra nambarany tata tamin'ny maraina iny ka. Tsy tena raiko no izy. Araka ny fitantarany dia zaza hitany tao anaty ala tao sady feno rà onona nodidina tamin'izany fotoana izany. Fa ina ary ny zava-nitranga tamin'izany. Mbola misy mystera be eo amin'ny fiainako. Mino aho fa na ho ilana ho aingana tsy maintsy mbola ho fantatry ny marina rehetra. Ty rojo nampitondray ny dada aty izany mba fananana avy tamin'ny ray aman-dreniko. Eny diso lasa lavitra loatra kosa ny saiko izany ka aleloha andamindamina dia akaina. Raha pitso mantsy mbola hitady an'izany akato izany. Toky mifoaza amin'izay. Toko mifoaza amin'izay fa efa tena toandro be ana izao e. Ka zany ery mamoa mbola tia atory be ka. Fa angamo ianao tsy anatitra andreo atota taratasy idirana amin'ny taom-pianarana manaraka ireo indray anio ka. Eny tokoa. Sady voataraiky dia filaharame. Ka ao ary merena dia mandehana amin'izay misakafo sy miomana e. Eny rery mamoa. Zay le zanako ohatra ny malahelo azady zany nefa voaray andro izy ny tsitako. Dia tsisy anampinampy any latsony zany rysely fa dia peritra dery lahy manomboka zaoko. Lehibe mantsy sandakely angina rery ohatry ny taloha indray zany. Ary andeha mokomby aloha fa efa anao nangamba ry zalahy zany ka. Reto toerana mbola tsy nalehako sady feno olona misafotofoto be. Dia aiza ho aiza eto re izany département deko izany. Iza mireto trano maro be reto. Za koa nefa tsy samantany fa toa zanaka mpanan-karena miaingitraingitra be daholo izay jereko rehetraka. Dia ina reny ataoko e. Kay, fahitsaka ny kapako. Hoay, azafady indrindra. Tsy maninona ka. Ohatray marina. Toa tapaka ary izany ko. Tezitra zao ndry e. Tsy tezitra ka. Asiako paingotra fotsiny eo dia mety ka. Tena miala tsy indrindra ka. Za koa aloha maika fa tia misy vola hividiananao vaovao e. Ka sao dia manahirana ka. Tsy manahirana zany ka. Zany ny antony natapaka ny kapandry e. Arono aiza ho aiza eto koa izany département andeko izany. Ay, ry trano be ry miakatra amin'ny ry tohatry ry ndry dia ao amin'ny lohanono faravarana fidirana.
eny ary misaotra indrindra tompo. Dia mbola mamerina ny azafady any akita amin'le kapa. Zay fa mazo to. Zay ary to reraka be ny ely lazany totoky eny tokoa ary aiza ny fiara ny toa tsy nandre feona fiara teo. Na jamoko any amin'ny garazy any fa lany lasantsy dia nandeha tongotra nody fa tsy misy vola ntsony taty amiko ndre fa nataonao aiza ny volany mempapa tamin'ny maraina ry toky. Tsy zany fa nahitsaka kapana ankizy vavy zay aho dia tapaka lizy dia nomeko azy tany le ray alina taty amiko. ny laka raha tadiavonako naninona raha lavera tany dia nandeha nitsoaka. Izy tao ako sao ianao indray tiany nandany ena nandeha tongotra. Ka rehefa manimba zavatra olona dia tsy maintsy manolo sady izy koa somary tsotsotra dia mampalahelo. Lahy aloha toky dia tsy maintsy mbola rarotin'ny olona lahy amin'ny fahatsorany lahy io ndray andro any. Zany tovovavy zany zao efa nahafetsy any lahy mihitsy raha kapatapaka nandoavany lahy ray alina ariary taminy. Tena zaza dala mihitsy. Aleoko zary papa no ararotina tsy zay anararotra. Sady tsy nanetsy fetsy akoa izy fa zany ninjehan'ny eritreritro raha tsy nanolo ny zavatra ny sombaiko sady zay manao ny elo kanefa papa sy mama tsy maintsy manefa ny saziny. Eny lesy azy. Avelako aloha nareo mivady fa andeha ho any amin'ny efitranoko aka. Fa mba toetra n'iza loatra ary raha jery ny tafin'ny zanatsika iny. Dia aza mihitsy re raha bebiko. Tsy mba mitovy sainana amintsika mivady mihitsy ny zanatsika iny ka marina moa. Tia manampy olona izany izy. Miady fatratra amin'ny kolokolo sy ny afera maizina rehetra. Nefa raha mba fantany. Ajanony ihany zany resaka zany bebe. Aza ampatsiavinao atsony lasa rehetra tany aloha tany fa rehefa tafita fotsiny alohatsika zay. Manjeraka koa reto fiara maro be mivezivezy ety atseny reto ka. Tsy mba misy filamenana toy ny any ambanivohitra mihitsy fa dia korotandava mankarary anto. Inona re zany ny ataoko loka Ohatry ary toa nanaraka Mimi. Mimi fa manina ty koa ary ty sako ty. Ohatry ary laisazy izy teo. Aza hitako ka tsy tiany fa nakaiza koa ary. Andriamanitro, iny fa lasa ry amin'ny arabe. Mimi! Mimi! Iny ary misy fiara. Tena mifaty ny sakako marina. Andeha votako ka. Mimi! Mimi! Oay, tena ao zany marina mafy. Nenjera be maty ary izy teo sa velona. Aleo aloha hivoaka hijeren'le tovovavy teo ka. Kay, ary to mandrangotra be ty saky ty. Ale! Mimi, avelao izy. Tsy maninona ve ianao? Etsy raiso ny tanako dia mitsangana moramora aloha Tsy maninona ka. Nenjera kely fotsiny Tena miala tsiny indrindra fa ay vendry ihany ty fa ngay ianao mahafantatra? Tsy tadidiny sady ve Fa iza moa? Tena tsy tsaroko. Sa ihany le nanisaka ny kapandriny ray ihany ry tany akatso. Ay tokoa. Tena miala tsiny sy efa nanavitra n'le sakako teo dia saiki napisy lozam-pifamovoizana. Tsy maninona ka. Ay ve ka sakandry le teo Ie. Ary masika be izy zany tonga dia ny rangoto ny tongotro. Fatany angambany hoe saika nandonandry Ie. Dia mbola miala tsiny amin'ireo rangotra ireo koa Tsy ireo raha tsy mandeha rano tongotra se. Tsy maninona io ka. Tena azafady indrindra Zay aloha fa andeha hitadin'le sakako mijanona kely aloha lasa izy marina. Andeha koa fa tangorona mipetseny eto fotsiny.
Dia amin'izay sakafo izy mianaka. Ho avy ramatoa. Ho avy ry mama. Dia masoto daholo ary. Andray ary matsiro kosa izy zany ko. Tsika ho tokony mba hiaraka mivavaka rehefa misakafo e. Aiza ve dia za rery foana no mba mivavaka mangina atao poko ato. Ka samy manana fomba ny io nanaka. Ka na izany kosa ary mama. Any le tsy nianana fahazabe sermonina eo azy. Wai latsaka ny sotroka. Aleo aloha alaina dia solonaka. Hodry. Ary fa maninona ny tongotra toky. To feno rangotra be. Ai toko moa mbola tsy nitantaraiko anareo mivady. Loza ngefa saika nandona tovavy tamin'ny fiara dia nirangotony sakany avy eo e. Nirangotony saka? Mahasitra kely le sakany. Raha ny fahazahoaka azy aloha dia niary ho azy le izy. Mba hafa kely indray zany ko. Andro rangatsika mba iopo saka. Dray. Tsy ilaiko ampidirina ny tranoko reny a. Tsy tia. Biby tena alako. Dray saika nanapitra ny aikoko. Fa saika nanapitra nay papahoana. Zay fotsiny lesy a. Mahatsiaro mihitsy marina le zanako. Efa ho roa volana izay no nandehanany tany an-drenivohitra tany nefa dia sady tsy niantso mihitsy izy mba nilaza izay vaovao misy any. Ary maneno izany telefoniko izany. Tena isan-dakory tia miantso tika. Allo, manao any dada? Manao nanaka. Salama tsara velona zanako e. Salama tsara ary dada. Fa somary sahirana kely fotsiny teo dia tsy nanam-potoana ny antsoina ny dada. Ay, dia manahoana ny anitra? Inona ny vaovao any sanda? Ny vaovao mahafinaritra ty izao afaka tamin'ilay fanadinana fifaninanana. Ay kosa, tsara be zany ka. Manomboka amin'ny herinandro izay mianatra dia afaka 3 volana hono no isy fanadinana. Izany hoe afaka 3 volana any ho any aho zany vao afaka hitina any ambanivohitra. Tsy manino zany fa ataovy tsara aloha ny fianarana any. Ka zany malahelo any dady. Sady mangina be aty. Fa mangina ahoana koa e? Imimia rehefa antro. Eny, miminy manaraka amin'izay alehako foana. Fa na zany aza tsy mbola tsy zatra le mipetra-drery mihitsy aka. Ka tsy maintsy mbola ho zatra ihany ianao rery sanda. Eny, fa zay aloha dady amin'ny vaovao aty miantso ihany aho fa zay fa lany ny fanako. Eny re anaka re, mahazo to dia mahirezatra any e. Nandritry ny 2 volana zay ny tadiavako n'le tovavy kely iny nefa tsy nety hitako mihitsy izy. Makeny akatso isan'andro eny nefa tsy nety ny fanena tamin'ny mihitsy. Akoatr'izay ny verimberina teny amin'le tsena nandray sora nefa tsy hitako mihitsy. Mba te hifanerasera aminy anefany, mba te ho namany, mba te olo tia mihitsy raha zay ny tena mariny. Sarotra aloha mandainga fa mitebo azy ny foko. Mahatsiaro babony zany ny fanahako. Tiako izy nefa indrisy fa tsy nety hitako tsony izy. Fa mba iza ara ny anarany dia aiza izy no mipetraka. Mahafatifaty ahy izy iny ka. Ary tena variana be angenao zany toky e. Maninona hoy mama? Jereoko. Tsy hainao akory ary izay zavatra ambarako. Variana be ho ahy ianao. Tsy zany ry mama fa misy zavatra mampiasa ny saiko. Zavatra inona hono zany mampiasa ny sain-janako zany? Tsy haiko tsony hoa le tovavy kely zay e. Nefa za te ahita azy mafy. Te resaka amin'ny mihitsy e. Sahala manembona azy zany ary mama fa tsy haiko izay manjo ahy. Ka mazava be ange zany toky. Tianao izy. Sady iso ny eritreritro.
Dia tsy haiko tsony rery maman. To tsy haiko ny mamaritra ny atao hoe fitiavana. Dia sanatria ve indro tao amin'ny fiainako ihany no nahitako azy. Asa mora kivy izany tsy maintsy mbola hifanena foana nareo. Allo eny letsy de zao efa voaraiko le volaka de zao hoe eno tsara aloha letsy sy eno tsy misy mifamitako zany ka fa enoy ho avy any anao sarika ampandrinanareo any zay rapitso zany hoe tsy tokony atoro eo nareo eno mila mailo tsara koa tonga de mitsoka mihitsy raha tsy te ho tratra letsy ampitombo ara volako de vitako zany 10 millions mihitsy aloha vao miresaka ka zay zany fa miandro ny vola avany am'lahy de tadiavantsika fika io mahazo tombony mihitsy alara jery amin'ity polisy volero ty sady mpiasa mpanjakana no mahazo vola isaky misy afera za kosa aloha mahay miasa tsy efa 3 taona zay nanaovako afera nefa mbola tsy tratra mihitsy mahafinaritra ny fiainana ka tena mahafinaritra. Tena tara marina efa mivalo latsaka 10 nefa izay miditra mivalo sady fanadinana. Andriamanitro, ho vitako 10 minitra ve io lalana lavitra be io? Tena zava-dozy ty, zay avy ho tsota fiditra tsony. Mampalahelo akory zazavavy ry zany ka. Miezaka ny miazakazaka izy nefa tsy mahavita. Matahotra no tara angambany. Ohatra fa tsy izy mihitsy io. Aleo aloha atsona. Miakaraky tia indray le tovolahy. Tena andeha hiakatra ty amin'izay tsy taraka. Miakara ingana avatary ndry. Ary mba ataovy mandeha aingana raha mety ry sefa tena fanadinana izay any io andao ary ty aloha misy rano raha isotro ndry. Dia iny koa misy mosoara fa tsy mboka be ndry izany. Misotra indrindra. Raha midina amin'izay ve fa tonga tsika? Misotra masto? Morava amin'ny firy. Adondro. Mahafatifaty. Tsy voavaliny tsara koa ny fanontaniako fa matahotra ny tara izy. Adondrony. Andrasako ity ny ranga mandritry ny adondroa. Mino mantsy fa afaka adondroa izy zany no mirava. Tena milamina tsara kosa aloha ny fiainana zao ka tay tsy misy mahory ny vola mihoatra lavitra no zay ilaina azy, ny vady manaja tsara, ny zanaka moa de efa lehibe, 2 taona sisa de tafity le ry. Ny afera rehetra zay tsy misy arakaraka fa tonga de vita avokoa akoatran'le tany matasondray taony ry. Tay raha am'izao marina moa zany no hoe mbola velona tapokany le zaza tamin'iny de mba ahoana ngamba zava-dosa fa izy kio ve moa de ho tonga ty Antananarivo any ambany voatrany any no sazasy ary lary ve sa vavy ny zasy iny inona koa rangany sako saina am'izany ahatra tsy misy dikan'izany ko.
Zay ve dia mbola tsy mirava nefa efa adiny roa zay. Iny kosa kaiky Ohatra tena ny andry teto mariny ty tovolahy. Aleo lomodina fanina ka sao dia tsy zany andrasany. Ohatra ary to lasa aleo enjehana ka. Ndrimy ino andrasako eto fa maninona no andrasany se? Ka afaka miresaka amiko vendry. Eny raha mety ka ao moa atsia ao moa. Ento ary nresaka se dia eto ve tsika no iresaka tsy aloha mipetra itsy amin'ny zaridaina itsy. ndao ary fa ina ary ny zavatra ambaran'ity lehilahy ty amiko. Fa ono izany mba anarandry ity fa nytany anarako ve ny resaka ataonao amiko sa inony? Tonga dia lazao se fa zany mbola maika no narery ao an-trano ao ny sakako fa adiniko nanome sakafo maraina azy. Fa sanda aloha no anarako ay faly mahafantatra kely sanda. Ny aky tokony anarako tsy zany aty fa hone zany efa miteny an'se hoe maika be ary aza masika moa tiako kendrery sanda. Maninona? Sala amin'ny adala andraiko se adala amindriaky ary sanda. Mandainiko se ahoana moa no ahafahanse mity olona tsy fantatra sa tsy hitako koa izay olana amin'izany na dia ase na tsy tia dia tsy ataoko ampiova ny fiainako izany. Dia ahoana ary mivaly teny indri valy teniko ka tsy hitako izay valiana amin'izany ko. Zay aloha fa mazoto se aza mbola mandeha aloha avitsoro ny tanako fa aza tazomina kay ary maranitra be zany hoandry zany. Jero fa feno rangotra ny tanako. Oay azafady zay fa veloma. Fa kely ny tovavy iny zany. Mimi saiza koa ary ny saka iny efa hatramin'ny atoandro izy ny tsy hitako sady tsy ao an-trano tsy aty tokotany ko aza hitako marina ka nisy nangalatra sady mety lasa lavitra mihitsy izy zay matotsiniko ny feoany. Dia ahoana re tena very Mimi tsy fomba ny mentsy aloha zao tsy mody zao efa folo ralina nefa zao. Dia atory aka sady fetsy be iny fa tsy maintsy tonga eo rapetso. Mandreraka na biby tena loza ty marina moa. Tena loza mbola tsy nahita famonon'olona tamin'ny abobena toy izao ara jery. Tena mampalahelo andray marina de maty tokoa zany raja namako akaiky namana matoko sady tsy mahafoy ahy mihitsy. Mahaiza re mionona raha jery fa efa zao ny lahatra. Tsy rariny kosa zao aiza ve de tena potipotika tsy fantatra tsony hoe olona izy. Nitaovany aza moa de nivoaka avy tao anatiny avokoa sady jereo ty raha miparitaka erantrano tsy manaiky an'izao raha be fa tsy maintsy ataoko mahalala ny anarako zay nanao n'izao zavatra matsaviny zao namako mba nandramana ny vonoina. Ataovy mahita mihitsy re raha jery. Tsy petrapetra-potsiny amin'izao aka zay mihitsy iantso dokotera may mihitsy de anampy amin'ny fitadiavana marina rehetra zay. Maraina indray ty ny andro
azy mihitsy ahy zany ko nefa tsy vitan'ny alahelo ny fiainana fa tsy maintsy misy ny fisarahan-toerana mba hitadiavana an'izay maso aloha asa zay raha mba nanao ahoana ny fanadinana nataon'ny sandatany eny za aloha matokony fahaizany iny zanako iny ary andeha hitsangana amin'izay andeha hamoako ny omby any an-tsasy hanondraka ny volotra Zary Mimi efa marainy tiany andro nefa izy mbola tsy atry ihany andreraka koa zany ka fa nisa mampiasa an'izay koa zao de le tovolahy manaraka iny foana isaky nitany eny Ankatso hitoko no anarany fa tena tia marina ary ve izy iny samy manatala fotsiny Ody fa inona koa nisy toko amin'izany tandremindririka alasanda medaladala eo dada mantsy efa tsara afatra mihitsy hoe mianara tsara ary azavariana amin'ny zavatra fa sady ny tovolahy aty Antananarivo aty ho nienjana be raha nimba zanak'olona koa eny mbola ho hita eo izay toyiny ary mba nanahoana ary izay dahatany dia tena dadako tokoa moa zany tena dadako izy fa tsy misy an'izany hoe tsy dadako izany raha tsy nisy azy anie zany dia mety efa maty aho ohatr'izay Mimi hoe ary toa miosondra be Andriamanitra fa avy taiza ary ty saky ty savy ny aza voalavo nefa ny tanany sy ny tongony tena miosondra fa ny vavany tsy misy ahoana kory izany ohatra ary noana izy zany tonga mantsy dia mihinana an'le nitolatrondro zao manaporofo fa tsy nohaniny izay zavatra tany fa mivonoiny fotsiny fa taizy Mimi biby koa moa dia tsy mitenina dia ho anontaniako injato sy arivo eto ariko tena na tsy fampandro azy ny saka tsy maintsy ampandroko Mimi avy eo ka marikoriko be mijery azy andreo raha amin'ny tanany sy ny tongondreo ana aloha Mimi sakafo dia avy eo sasana tonga papa tonga letsy fa ahoana izay mianaka zao efa niandry anao mihitsy vao hisakafo tsy tokony niandry anareo fa za anie somary traika androany mbola ny fanazavo izay antony nahafaty andrady izay sy ny dokotera ay kosa dia ahoana ondro papa angatsy loza fa ahoana sady tsy nisy ninninina azo natao fa biby ono namono azoko fa biby ahoana ka izay mihitsy zao no mbola mampanontany tena naiko satria tsy niana azy le biby tsy nahitana rarakivina de kely azy fa rangotra maromaro no hita tamin'ireo vatany mbola azo mijereny rangotra dia mety ho biby iny zany ry papa za aloha mino fa biby lehibe le izy raha kely mantsy tsy ahafahatolo zany mihitsy tena ahoana nefa tsy nivony varavaran-drahaja tamin'izy matika zany hoe raha biby lehibe dia taiza izy ny niditra mba aloza ndraiky itrangaray ty ry papa tsy maintsy sampotra an'izay biby izay zany nareo mpitandro ny filaminako ka tsy maintsy zany natao letsy eny mola fikaroana be aloha ny atao amin'izany ary andaotsika telo mianaka isakafo fa tena naona mihitsy ako ndao ary sanda manao ny toky sambasamba mba nahitandry mandeha milamindamo mandroany
Fa izy ndry zany? Avy nanao fanadinana. Androany ny farana ny fanadinana anay dia mba tsy mirotoroto tsony. Zany? Ie. Ka sao dia mba afaka miresaka kely amiko ary ndry. Sa mbola maika ihany ve? Tsy maikaka. Sady no koa ny fotoana ahafahako miresaka aminao fa handeha hitina any ambanivohitra rapitso. Zany ve? Ie. Ely, ka raha sitrakindrera dia ndotsika andehandeha. Dia hoentin'izay aiza? Aiza ny tiandry? Za zany misafidy. Ndray zany dia akato nindriny. Raha vahan'le tsy kely misy fantaingana. Mba mantsy tia tovovavy raha tika. Ohatra ary tovariana be ho atoky. Fa misy inona ety amin'ny endrika? Tsy misy ninina ka. Aitsika anao ndehandeha ary. Andao ary hoeto any amin'izany Tsimbazaza zany afa mbola tsy tany. Any Tsimbazaza? Ko raha tsy zaza kely aky. Fa inona no mezansehan' izany? Any tiako fa rehefa tsy any dia za tsy andeha. Ao ara fa hoeto ka ndry. Fa biby maro be fotsiny anie no any. Ka izay mihitsy ange ny tiavako azy ko. Te hijery siaka sary miaraka amin'izany biby izany aho. Te hilalao hiaraka amin'izay saka any aho. Maninona ary santa? Zay dia andao andeha raha andeha ihany ka? Andao ary. Ry ny fiarany entiko dia ndaotsika andeha ary. Ohatra angamo tsy menamena kely ny fiara fitondrany tsy? Toy ny vao 4x4 maintimainty be sady matahotra fa jereo fa hatrany fitaratra aza atao maintiko. Fiara fitondran'ny papa io akia. Eo alohany itsika no hipetraka fa tsy any irina akory. Andao fa aza matahotra zany. Sa ve mihevitra hoe mpamono olona ndry? Ny aya tsy havanana ko. Eny fa anao nanao raha vitan'izany fa andao ary andeha. Andao ary. Ary ndry ty masika. Ie, za masika mihitsy. Sanoka nazy izy hoe hidina rehefa vita ny fanadinana nefa hatramin'izao izy tsy mbola niantso any. Eny mety mbola misy hoe zavatra manahirana kely azy koa ngambanika. Matokony fahendreniny zanako ny aloha. Sady efa olon-dehibe koa nge sandy. Mahalala an'izay tokony ataony. Andeha hanome fotsimbary an'ireto akory reto aloha fa lozako mandefa vinany eto fotsiny ka. Ty amin'ny toerana mangingina be aty ve ny tranondry? Ie, fa mangingina hoana? Mangina ka? Zaho aty anaty ala ty izao mihitsy nge ny tena tiako fa tsy mety amiko sy ny sakako le toerana maloto tontolo iainany. Marina aloha zany. Fa so ihany aloha fanaderin'ny se. Enjana be mantsy le mitady fiara hodiana. Ka tena tsy nety tamiko kosa aloha raha sy nanatitra ndry zahay. Sando. Ahoana ry se? Rovina ihany akiny mba ho valindry le fanontaniako tamin'iny a. Toka. Tiako koa ianao. Ndray. Tena marina ve zany? To tsy mino ary sanda. Tsy mino? Ao ary. Mamy. Mimi. Mimi oh? Mimi. Io ny namako. Olo tiako mantsy. Ohatra. Masika be ny zany sakandry zany. Jereo raha tsy rangotra gotony be mihitsy ny fiaran'ny papa. Wai. Ino tokoa. Mimi. Mimi. Apetrao. Mimi. Maditra. Manimba zavatr'olona tsy.
saika ohatran'izao hoe biby inona ny namono andrahatra. Olona lava ranjanana be nefa matinovonono ny biby. Tena mampiasa ny saiko zao zavatra zao ka. De tena maty tokoa zany nisy la rahatsa. Tsy mampino aka. De tsy ananamana intsony koa ave zany litsy. Fa sakan'izy akoho ary zany manenonenao tokotany eo zany. Ambony 10 alina ve de mbola izy saka andehandeha ihany fa mety saka vohidiny tompony tany velan'ny trano tany zany ko. Nefa ety amin'ny manodidina ety sahalany tsy misy miompy saka. So sanatria ka saka avy namono andrahatsa sady fenondrangotra sahala am'izao amin'ny tanak'izao aneny ny vatany. De sanatria ve ka le saka niady taminareo lavo 20 taona lasa zay tany Matasoa no tafakatra ty Antananarivo. Tay zava-doza raha izany misy a. Mety velona zany le zaza tamin'iny ko. Ohatry dada I sanda kely ny dada marina. Ndray tena salam reny efa 100 taona reny tsy nahitako any dada. Zany ve? Etsy aloha finoko mihitsy zany zanako zanika. Dia ahoana? Salama tsara dada. Ina aloha vaovao nandritra izay ela be izay. Kinona moa mba vaovao ty ambanivohitra ty. Zao mikarakara fiompiana sy fambolena zao ihany sy sanda. Arono anaka. Ahoana ry dada? Fa nga tsy nentinao le saka no ohatrany tsy trazako nge. Ka efa mibataiko mihitsy mimi fa tsy nety. Hafa izy le midongo manaraka reny fa tamin'ity indray mitoraka ity izy tena tsy nazoto nanaraka de najanoko. De ahoana zany ny sakafony ihany ka? Tsy olana ny amin'iny ka. Efa nasiako biscuit sy kakape jaune paritaka be de be ohatrany de reny no haniny rehefa noana izy. Sady za koa nery dada mety 3 andro fotsiny fa raha fahelany no mijanona aty fa vetivety ihany tsina de ivaly ny fanadinana anay de efa hiditra mitapany manaraka indray ny tom-pianarana. Ay kosa. Ie. Ino ary mba nananaona aloha le fanadinana vao natao teo e? De asa aloha zay ovaly fa tao mba haiko ihany aloha izy tao e. Eno ndray kove moro sandany tsy hay tsy fahagagany zany. Ary andao aloha hiditra any an-trano fa misy sonjo tokony hohaninao e. Andao ary zay mahandro anikotrana kely zay mihitsy ny tena tsy afoizako any dada. Mahafinaritra kosa aloha mipetrapetraka eto an-jaridaina eto ka. Mandrivondrivotra rotsorotsiny fiamboro kely eny ambony hazo. To mampanembonembony zany volonandro zany ka. Raha mba teo zao sanda fa tsy nandeha nidina tany ambanivohitra de nandehandeha zay ohatr' zao. Mba tiako izy iny ka. To miraiky bobe amin'ny zady nefa ny vo 2 andro monja zay ny arahanay e. Fa inona raha ny tena hitiavako azy iny. Tena babo ny tateraka. Izy kosa aloha tena tsara tarehy sady tsara bika. Fa ny hitako hafahafa eny aminy fotsiny zao de tia izy manana toetra sy fomba hafahafa kely tiako. Sahala manana toetra saka zany indraindray. Sarotsarotra mikany ny zatra zany nefa tsy maninona fa maika aza hitiavako azy. Ko ary ty mikikikika tsy misy atorentira jery. Andrasono fa salamina eny feona saka zany ateo raha beby. Matoriry efa manofy angamba ianao. Ka tena mbola tsy natoy mihitsy ateo fa rendremana fotsiny kosany e.
matoriva sakan'olona avy ve natao manaitra toy izao e. Zany indray le izy aminao a. Eny tokoa fa sakan'izy zany asa sady salany ato antrantsika mihitsy any izy zany rajery. Ary eto ramatoa ijiro aingany ianao a. Ary fa maninona ary ianao mangovotra be toy izao e. Ramatoa koa matahotrako hoe fa maninona ahoana aingany ianao a. Fa inona koa ny atahoranao saky ody ary to feno rangotra saka ny rindriny efitrantsika. Marina hoe eno a. Tena efa rovitra be koa ty mahalabariko ty zaniko. Zany ve? Ka azanaovana aloha ary fa aleo zairiko vetivety e. Ty ary fa ihany nge le tokantrano misy vehivavy fa tsy mba misy lamba rovitra zany mihitsy. Ka dada kosa ary ve de tsy karakaraiko e. De tena ohatran'ny hoe raisy zanaka marina moa zany tsika. Ie, mihoatra lavitra noho ny mpianaka rehetra aza ny fifankatiavantsika mianakako. Fa hony tokoa ary dada. Ahoana zay ka? De dada marina aveo azy zany tsy mba nanana vady aman-janaka talohan'ny nahitany dada e. Dry ary to mangano any be ny ranomason'ny dada. Fa maninona? Azafady ary nampalailo any dada le fanontaniako teo e. Mba ranomasy te latsaka fotsiny riny. Eny aleo fa hovaliako ihany ny fanontanianao ry sanda. Na de mampatsiahy fahoriana maro aza. Nanambady koa anaka ary tena vita mary azy miloloha voaly sy nanetriketrika tokoa. Maro no anaran'le tovavy nalaiko vady. Tena tsara tarehy tokoa izy io ary ny tovolahy teto an-tanàna aza tapitra ny tsiriritra azy avokoa. Saingy zany no anotokana ny kenin'ankazo vady. Lamina tsara ihany ny tokantranonay satria rehefa tisy ny manina moa ny fanojo de anjara sy lahatra efa voatondo zay. Marina zany. De ray volana ny vadiny zay no nitoejazy mary. Tsy nisy nahory tamin'izany satria ny fambolena sy ny fiompiana ny roborobo, ny fitiavana tsy nety lany mamy tao tokantranonay. Ny zazakely efa nandrasanao tonga fotsiny sisa fa efa voavidy avokoa ny fitaovana andraisana azy rehetra. Nefa indrisy mantsy. Nisy inona ary dada? Maty tampoko maro vadika. Andray. Ary le zazakely ahoana? Maty no entin'ny any kibony any. Ndry tena mampalahelo loatra ny tantaram-piainanao ry dada. Atreo ihany ny fahoriana satria ray volana monja taorin'izay de nahitanao ka nanomboka teo ny fahasambarako e. Satria zazavery ianao ary za kosa nitady zanaka. Marina tokoa zany. Aza manafa tatako mandrakizay ianao ninona zava-nisy tany aloha tany. Ka aloha fa misy miantso Allô? Manao ondry? To tsy miantso mihitsy e. Inona ny vaovao? Ahoana? Tsy misy eniko mihitsy letsy a. Aleo fa rehefa aveo miresaka fa ahoana e? Tsy azoko mihitsy anie zany atondry izany e. Fa izy zany anaka? Itoky rery dada. Itoky? Fa izy anaka zany tovolahy zany e. Ohatrany mbola tsy nitantara zany tamiko ny ianao e? Eny e. Mbola tsy nitantaraiko tokoa nefa raha ny tokony ho izy. Zany anaka tsy hoe ibedy anao zany. Efa fantatro na ny fomba firesan'ny tao anaty telefonina fotsiny aza e. Zany. Olo tiako zany ry dada. Ay. Itoko no anarany. Lehibe ihany ianao anaka. Sambatra aloha e. Fa zao sanda? Mitandre mavatana anaka de maiza mitondra tena tsara e. Eny mahatoky ny fahendrenao dada e. Endrery dada. Faly be afa tsy mibedesiny dada. Tsy tsy bedy anao miresaka fitiavana mihitsy ary sanda. Ny fitiavana nika voajanahary eo amin'ny olombelona e. Ary tsy tokony ho fefena tsy azo rarana mihitsy e.
Manameloka an'ireny ray aman-dreny ny bediny zanany tsy araka amin'ny olo tiany ireny ahy. De ny mbola tanora mantsy ny olona ray tokony safidy tsara zay tiany izy mba ho anjarany. Fa tsy fahamezako anao kory tsy midika hoe ataovy zay tianao atao fa mandrisika anao mba isaina tsara manoloana ny zava-drehetra. Henitra dada. De mahaiza mandanjalanja tsara ny fianarana sy ny fitiavana fa reo zavatra roa reo zany ny tena antoko ny fiainanao manontolo e. Heny tompoko. Ary sanda mbola tsy tonga hatramin'izao e. Eny izy kosa aloha efa nanafatra hoe somary taraka raiky kely fa vo avy tany ambanivohitra mihitsy. Ohatra fa tanan'iza koa ary zany mangatsiaka be zany e. Zaho de tsy fantany io. Ndray marina. Ay kosa kai ka le malalako. Very lafa iza ndraika. Ary vy hoe tonila keto mipetraka e. De ahoana lesy? Ary manja kely indrindra izany. Zany? Sady tsara be ny rojondry. Ohatra ary fa inona no mampiseto andry tampoka teo ka? Mieritreritra ny fiainako lesy de ohatrany malahelo kely ah. Fa malahelo ona koa e. Fa misy olana angamba malalako sa? Tsy misy ka. Nefa to olana ihany zany rehefa ataony fandiniana ka. To tsy misy azoko mihitsy ny izany zavatra mbarandry izany e. Aza vao tsara ka. Amin'izay mantsy mba afaka manampindre raha ohatra ka misy azoko anampindra. Eno tsara ary fa ho tantaraiko e. De zay ny tantarako rotoka. Malahelo anefa tsy misy azoko atao. So ihany fa teo zany dada nitaiza. Fa raha tsy zany de tsy haiko tsony satria ndray aman-dreny kasa tsy fantatro hoe maty sa velona. Ndray aky. De tsy misy marika mihitsy zany namatorana ny toerana nisy azy ireo? Tsy misy e. Ty rojo anaovako tio dada no mety andray aman-dreniko satria tio ny faringotra tamin'ny lambany fono ah. Sady tsy misy rojo mitovy tefy amin'ity mihitsy. Ka raha izany tehirizy tsara iny zany. Sady misy marika kely amin'le foro. Hoe soratra hoe Fasve. Mety ireo ngamba ny anaran'ny ray aman-dreny e. Mety ireo tokoa ngamba. Ray aman-dreniko izay tsy hitako mandrakizay sy tsy mba fantatro tantara akory. Aza manaky indrery sanda fa za sy ny dadaliny mbola eto e. Mbola vonina ny fitiavana be dehibe andry zahay. Sady na hoela na hoaingana tsy maintsy ho fantatra foana tsy ny mpanao ratsy a. Tsy misy marina tsisy eo zany ene. Kely lesy ny fanantenako rotoka. Raha ny amin'ny fahafantarana ny olon-dratsy. Efa 20 taona lasa ane izay no nahitany dada e. Aza manary toko toy izany akery sanda. Andriamanitra ny avy petraka fa mba mifijery. Eny. Sady mpamosavy mandeha alina tokoa aza moa misy mahitako. Sady zao e. Za koa kivonina ny anampy indri amin'ny fikarohana ny olon-dratsy a. Dia amin'ny fomba ahoana tsondro tokony ahafahana mikaroka ny olon-dratsy tamin'izany fotoana izany a. Na ry zareo ary ve tsy efa maty? Ka raha efa maty izy zany dia efa manefa ny sazy nataony any amin'ny afo be ka. Fa raha mbola velona kosa dia tsy maintsy jinja ny zena fafiny. Sady ny papako aneky sanda mpitandro ny filaminany. Zany? Mino fa mandrehan'izany tantarandry izany izy dia tsy petrapetra-potsiny amin'izao. Sady efa haindry zareo nitetika sy ny pakahetina mikaroka ny olon-dratsy. Zany ve? Way, mba iangavio re izy a. Na dia tsy ho saziana ary izay nahavanin-doza fa mba tiako fantatra hoe mety mbola velany va reny ray aman-dreniko sa tsy? Eny tsy mahalalako a.
ity ny andro marina. Ohatray. Ary tena maheno fofona ranomanitra tsara be ny ahy zany. Ay, fofona ranomanitra maman zany ka. Ay, toko moa andeha hamonjy lanonana any ampiasan'ny papa zay telo mianaka anio. Andeha mba hiomana koa sao dia ilozan'ny oleto ka. Be torimaso fotsiny. Zaho fe ianao ry toko vao mifoa. Ary mandeha any na manangana fantaritsika ange. Ay marina. Manjakely ny maman zany e. Ay ve ty maman ty mbola mitana be toy izao e. Angamo maman everiny lafa efa antitra ka. Sady tsara be le robe. Mifanentana tsara amin'ity rojo ty. Ay marina. Tena mitovy be amin'le rojony sandy izy zany. Eny tokoa. Ary taizy maman no mividy an'iny rojo tsara tarehy be iny e. To zay mantsy vao hitako nanaovan'ny maman izy iny. Fanomezana tany amin'ny papanao re ty a. Efa 12 taona lasa zay ty nomeny aho fa zao vao tsaroko hoe moa nisy an'ity tokoa. Ay. Fa iny ty ataonao rabeby. Apetrao iny rojo iny fa tsy ilaiko manao an'iny ianao an'io a. Hody. Dia atao inona fotsiny ty raha tsy hanaovana ka. Apetrao a. Fa nahoana moa zany maman raha papa tsy hanao an'iny rojo iny ka. Mino fa tena misy antony zao zavatra zao. Aleo aloha motosokirina. Ka iny kosa nery papa mifanentana tsara amin'ny akanjony. Sady amin'ny lanonana mihaja tahaka izao no fiambozonana azy ireny satria rojo volamena matevina. Ka hita ho anakako. Raha te araka amiko ianao bebe dia ajanony ny rojo iny zay ihany ny fantatro. Fanahoana kosa papa. Iny ve mba safidiny ravahana dia tsy avelanao izy. Sa ve misy antony manokana kosa? Teny tsotra ny ahy e. Apetrao iny rojo iny a. Sady misy antony manokana koa lesy no tsy amelako azy ianao iny an'io satria maro loatra lesy ny olona monjy lanoana ka atahorana sao de very a. Ny ratsy mantsy tsy kely lalana. Sady tsy laiko manao an'iny ianao raha matoty a. Raha tsy hoe hovainao mihitsy angano tefin'iny rojo iny a de zay hafa. Indray ariko. Tena lozy ty marina. Me maloto ny saiko manoloana zao zavatra zao. Ny tiany rehetra zay nambaran'ny papa moa dia mampiteraka ahy mafy atopoko. Ary lasa koa alary toky miomana fa tsy lozany lahy mianahany eo ny fotoana mandeha ihany a. Ka tena misy zava-dehibe tsy maintsy ataoko indray rery papa sy maman ny ampianarana ihany dia tsy afaka ny andeha. Ay, ka tsy maninona ka. Andao zany raha matoa andefa taraiky etsika. Ny fiarany lany entinay mivady a. Iny mantsy ny tsaratsara endrika fa vao nividinako. Mety dolo zay oetin'ny papa e. Ndao ary. Zay fa lasa izy mivady. Ato ny nampirima maman an'le rojo teo. Aleo aloha jerena mihitsy sao dia ny maso kosa ny mandroroka. Dia tena mitovy tsy misy analana sy anampiana le rojony sanda mihitsy ty rojo ty. Na le soratra hoe ay fasiviaza dia mitovy. Fa ahoana ary zao e. Dia raha i papa nanome a maman ty rojo ty dia maninona tsy nataony hoe airas be satria zany no mariky ny anaran'izy mivady. Dia inona koa moa ny antony tsy amelan'ny papa ny maman hanao an'ity rojo ty eny masom-bahoaka. Tena misy zavatra tsy mazava zao ka. Dia sanatria ve ka. Sa mety le ansanda ihany ty fa namidiny ohatra fa tsy nanambola izy. Tsy fantatra koa nefa raha izany. Dia inona reny tokony ataoko e. Mila atony tsara aloha ka. Dia ajanoko tsy ambara teloko asa amin'ireo zao zavatra zao. Tsy toko teny faratra amin'ny ayahako aloha raha tsy efa manana porofo mazava. Ary aloha ndeha ho any amin'ny sanda fa hanao inona rery atao trano ato fotsiny aza ka.
toky. Fa manena atao tonga ty ala? Malahelo andriaky a. Sany. Ao aloha bizoe. Ao. Mimi? Ohatra. Ary to tezitra be indray re Mimi e. Io indray ty saky ty fa manondrana marina. Rangorangotony be indray ny fiaranao. Mimi! Mimi mipetraka! Eny tokoa. Mimi a, mipetraka. Mimi! Miala! Aleo velesiko mihitsy fa tena maditraka. Fa inona koa raha ny tsy tiavany saky nyty fiaran'ny papa ty. Tena tsy azoko mihitsy. Nefa rehefa le fiarako netoko dia tsy ataony ninindra. Ary ndao mandrosoa dia any an-tranontsika ny resaka e. Andao ary. Dia ahoana ke inona vaovao? Zao nangingina sady nalahelo any lavoana. Zany ary ny vaovao koatran'izay ary. Tsy misy. Oay, misy mantsy. Hoe ahoana? Ho avy aty dada nio. Mety efa ho avy mihitsy ary izay. Zany ve? Ino a? Dia ahitany dada koa zany anio. Ie. Hitady masom-boly tsara ty Antananarivo hono izy. Aiko sa ve mahafinaritra ki zany e. Sando? Ahoana malala? Hono a? Mety isy fetrany ve ny fitiavan-dria? Tsy isy ka. Ninina na roviana. Ary naiza dia fona ny tianao hatrany a. Le nasanatry misy olana lehibe na eloko sarotra vela aza? Otre, fa inona koa mahatonga ny lahantany an'izany? Ka mba tiaka toky amin'ny rivotsiny atia. Ay ve, mahazo matoky tsara re lahy e. Ody ny ato e. Ody. Zany dada fa tonga. Mandroso dada. Sandakeliko. Dadadiko. Manahoana tompoko? Manahoana se? Tonga solo dady. Izy ry dada ny toky olo tiako. Zany? Dia faly mahafantatra ny sia zany ko. Za kosa letsy no sely rainy sanda. Za koa faly mahafantatra anao ry dada. Dia ahoana ry dada? Inona vaovao? Dia zao mahita ny zanako lahy zao ko. Inona moa? Alealoha andeha hividy kafe sy mofo fa anao na ry zao dady e. Zay fa avelako vetivety nareo mianaka. Dia ahoana anaka? Zao rery dada. Zao faly miona aminao zao. Eny e, ka efa nambarany sanda tamiko ihany ny fisinisi fa zao moa zany vao tena hitako e. Faly tena faly efa lehibe ihany le zanako. Enona dia tena nanana fikirizana tanteraka mihitsy ianao ka. Sady mahay mantsy sanda no endry. Mideranao mihitsy tamin'ny fitehizanao azy. Fa efa fantatry sy hoe tsy tena zanako zany izy iny. Efa nilazainy tamiko ka. Dia nampiazo mafy tamin'ny fitadiavana an'ireo olon-drasy mety namono ny tena raisy reniny ahy. Nefa toa mbola tsy mazava tsara amiko le tantara. Ka le izy angery se tsy dia nisy hoe tantara be firy. Zany hoe zao mifandehan'le izy. Ndray ariva fotsiny tokony teo eo amin'ny tamin'ny 7 ariva teo e. Sendra taraiky tany an-tsaha dia andeha hody. Na eny feona saka dia niveriko fa hoe kary. Vetivety indray anefa dia na eny feon-jazakely mitomany a. Zany ve? Dia rehefa narahako moa ny feo dia io fa misy zazakely tokoa ary teo akaikiny le saka. Ny varaontsana mafy ange tamin'izany ry se satria feno rano manodidina an'ilay zazakely. Ndray marina. Dia rehefa niezaka ny naminavina izay mety ny se teo dia nihevitra fa ny vonoan'ny olona teo ny olona nitondra an'ilay zaza. Zany hoe mety hoe ny ray aman-dreny na olo-kafa dia navelany teo ilay zaza e. Satria nahitana dianako tiarana fiara lehibe mantsy teo.
niezaka nanaraka zany any ny fokon'olona rehefa nazava ny andro saingy no ny tonga teny amin'ny arabe de tsy hitatsony fa zany hoe fantatra fotsiny hoe mizotra nakaty Antananarivo raha de mety sala amin'ny ahoana ary dada ny abean'le fiara mety reny 4x4 reny angamba satria ohatrany tsy de mifakaiza midiana kodiaran'le mopera vazany ambany votrako tena mana mafy marina mimi tratra so mimi marina ary lasa natavy mimi zany somary mahery setra kely io saka ny sandy io sady tiany be mihitsy ka io nge le saka hitako niaraka tam'izany tam'le hoe andro naverezany zany zany ve raha azoko tsara zany de mateza aina be ty saka ty ny fijeriko azy ty tsy de tena le saka fiompo fa somary misy rasina sakady any tsy nety nijanona tany anaty alatany mihitsy manko izy tam'izany fotoana zany fa de nidongo hoe nanaraka fantany mantsy fa nitrotroko le zaza de mandraky ty ny androany de mbola io izy tsy mahafoy any sandy eo zany raha azoko tsara ny zany ry dada de mety nahita ny trangan zavatra rehetra zay niseho tam'izany fotoana zany io saka io zany indrindra ka mety hoe raha nainteny azy izy de fa elange ny fantatra ireo olon-dratsy saingy biby ve moa hiteny ryseha ortoka ary somary arindalina ela zany vao toka atao trano indray eny tokoa ako amin'ny 5 alina venao anaka vao mahalala mody tsy zany fa mbola variana nandinika ny mistera mety miafina amin'izao fiainako zao ahy variana nakasaina tany ambadimbadika tany ohatra fialavely ty lasadala tsy lasadala velively ary papa fa tsy tiako be ny mety ho avy n'izao fiainam-pianakavitsika izao fa inona daholo zany zavatra fahafalazainy lazandro toka sao de mba voadona mpitiavana tany ary tsy zazy ty de lasa mirediredy fa niona tamin'ny olo tianao nga ianao androandro toky mazava ho azy niona taminy mihitsy ary satroka aza ahita azy foana isan'andro nefa fantatro fa tsy maintsy menatra tsosahibanjina ny tavany tsony atoato tena lasadala le ty voadona mpitiavana marina alaha tsarovy tsara nefa ary papa fa ombadika izao fimezanao zao de fahoriana mety ampitanondrika mandrakizay anylesiny sakafony lafa aza mirediredy eo sahala amin'ny olona mamo le tiako eny mamo mamo ny ady saina ary tsy nambariko ina fa midy be ny vavoniko tafandrimandry ry papa sy mamoa etsikely angelo ianao anaky raha manany isaraka amin'izany olo tianao zany ianao de hoento anty amin'ny papa sy mama izy mba eona aminay mivady de arositsika izay dingana azo aroso mba hanamafiorina kokoa ny fitiavanareo zay mihitsy le tsy nomety sady zay koa lesy efa maika ty ahitany zany zanaka vavy tokana izany mbola hodiniana re zany ry papa sy mamoa tena faly ry dada fa tovolahy tsotra ho ny olo tiako sady tiano ny mahafinaritra azy tsara afatra ery izy ny amin'ny ananjaka fatratra ny fitiavany tokia eny fa mba inona ary nyresaka izy mianaka tato hoe tsy maintsy hoe mikazikazo ao rehefa mifakahazo tsara fotsiny aloha izy mianaka de sambatra tsy maintsy ilama tsara ihany ny fiainako salasalako tsony ny zavatra etra fa tena ipapa mihitsy ny nahavanondoza tamin'ny fahaverezany sandy sy tamin'ny famonoana ny olona zay nitondra ny sanda tamin'izany fotoana zany rehefa nataoko mantsy ny fanadihadiana de efa hitany masoko avokoa ny porofo rehetra tapaka ny hevitro fa hoetiko ty sanda de aborako eo mason'izy telo mianaka ny marina rehetra de hitratra ve papa rehefa manao tsy mety de tsy maintsy mizaka ny vokany meloka miaraka
ara anafina ny marina rehetra sady tsy ova mihitsy izy raha tsy arany sazy. Aiza ihany azy raha nifinantontsika izany raha jery mbola tsy tonga ihany hatramin'izao. Aza maika rehetra matoty fa efa ho avy eo zareo zahay mandrosoa kiry sanda. Mimi mivoaka ty zako ty dia mitsisika hiditra ihany. Avy loaka izy hiditra fa tsy maninona. Ndahoary tonga izay ry papa sy maman. Azo to mitovy be Mimi mitsangana ny maty marina. Mimi faloza inona re ty vonjeo fa raha angotony ty saky ty marina mafy. Toka vonjeo re papa Mimi mipetraka hoa. Zao mipirofo ry papa fa rangotra 20 taona lasa ny naveriny io saky io aminao mazava ho azy fa ianao no olon-dratsy nanimbany fiainany olo tiako. Tsy misy ninina azoko mihitsy zao. Aza miteniteny foana le tsy rotoky azy. De mbola sa mandangay amin'ny ianao ry papa. Io saky io ni mahatadidiny zavatra rehetra. Izany no antony andrangotan'ny fiaranao foana isaky ny entiko. Ity rojo menao amin'ny maman ty koa de mitovy tanteraka amin'ny rojo eny tendany sandra. De mbola tsy laza marina eny ianao. De mbola velafera jery ny sazadinareo tamin'iny. Eny marina zany voalazany larehetra zany letsy izay sy raha aja no namono ny ray aman-dreniny olo tiany lahy io no fitana izy mivady hoe andeha hividy tany nefa noentina hitany Matasoa de novonoina hitany ary nangalarinay ny vola sy ny fiara ary avy eo navarina hitany amin'ny rano mandeha le razana anankiroa fa ny zanak'izy ireo kosa adinina hitany amin'ilay toerana amin'nonay an'izy mivady vokatry ny fahamaikana satria nisy saka marobe niaro azy telo mianaka tamin'izany ka ireo rangotra mbola tsy afaka amin'ny tarehako sy ny tanako ireo ankehitriny raha aza moa de maty no rangotony saka mihitsy takiro. Tsy rary loatra ny zavatra nataonareo ka rehefa manao ny tsirary ny olona de tsy maintsy manefa ny saziny. Efa reny mitandro ny filamina nakanao ry papa. Ianao koa ry maman ny ray tsy kombakomba taminy. Tsy avelao avelao arto ivero ty velony ty izy mihitsy ty ivero vady ny fanolay novonoko aza manatona vonjeo vonjeo volamena matevina be arena be tsy ho lany mandrak'izay Nasadala mivadika marina mba avelao re tompoko zao entina re zaho atsy te higatra. Tena tsy naposiko mihitsy le sorotoko hoe mbola ho hitany olona namono ndray aman-dreniko. Fa ny tena loza koa dia hoe ndray aman-dreninao no nahavanondoza tahaka izany. Tsy nisy nanam-poany hoe za zao zany no velomin'izy ireo tamin'ny ain'olona sy ny ranalatsaka. Aza be resaka eo rak'izy fa rehefa hita fotsiny aloha ny marina rehetra de zay aza atao mampiova ninina ny fiainanareo fotsiny reny zava-mitrangy reny de zay. Za aloha dia hitana ny voadiko hatramin'ny farany. Efa tsisy ninina isarako aminao tsondro toky misaotra indrindra kiry sanda. Ny reniko moa efa nanefa ny saziny any am-ponja. Ny raiko efa any amin'ny toby fitezana dala. Za kosa mbola nitiavina ao anina dia zanak'ireo olona tsy mataotody aza. Fa zao tokoa tia ny taratasy osony avy ndry fa averiko amin'ny ry avokoa ny arena rehetra izay nangalarin'ny papa sy maman tamin'ny ray aman-drenindry. Ka so
dia tsy mety izao ry toka. Fa tsy mety ahoany andry avokoa ne zany ariana rehetra zany. Raiso re anaka, sady efa ela koa le zay nijalenao tamin'ny fantany zay. Eny ary eny fa ho raisiko satria lovako tao amin'ireo ray aman-dreniko, sady efa nikiry tanteraka koa le sakako mba hahafantarako ny marina rehetra, nametraka rangotra maro mba hisehoany marina. Ny rangotsaka tokoa ny nahitana ny marina rehetra. Ny farana teo rangotsaka nosoratany Malala, novelomin'ny Saloisy Vantso, niaraka tamin'ny Faly Sirakoto ary Sinaizy. Tovy Razana Mamonjy ny ray feo, Anjaroliva no nanantotosa.